Raisoaryn'ny sabatra roa lela zay eo am-pelatanatsika andeha maka ny tenin'Andriamanitra isika zay velabelarin'ny mpanompony rehefa avy eo. Eo am-pitsangana andraisika ny tenin'Andriamanitra ny perikopatsika amin'ity volana mety. Ny lohateny loha amin'ity telo volana faharoa tia dia hoe amaro ny taranakao tahaka ny kitana Jehova. Ary amin'ity volana mety dia hoe tsy afoy ny taranakao mandrakizay Jehova. Raitsika ary ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Ezekiel toko fahatelo amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa amby folo. Ezekiel toko fahatelo amby efapolo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa amby folo no vakitsika. Ny nidirany voninahitry Jehova ao amin'ny tempoly sy ny teny nampitondrainy tamin'izany. Andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amby folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa azy ny teny. Ary nety no any amin'ny vavahady aho dia ilay vavahady manatrika ny atsinanana. Ary indro tamin'ny voninahitr'Andriamanitra ny Israely avy tany atsinanana. Ary ny feony dia tahaka ny filondroan'ny ranobe, ary ny tany dia namirapiratra azon'ny voninahiny. Ary ny tarehin'ny zavatra hitako dia tahaka ny an'ilay efa hitako fony aho tonga handravan'ny tanàna. Ary nisy tahaka ny tarehin'ilay efa hitako teo morony ony Kebara ihany, ka dia nikaraboka ny oka. Ary ny voninahitry Jehova dia niditra tamin'ny vavahady manatrika ny atsinanana ao an-trano. Dia nisy fanahy nanaingahy ka nitondray niditra ao amin'ny kianjanatiny, ary indro fen'ny voninahitry Jehova ny trano. Dia reko fa nisy niteny tamiko tao an-trano, ary nisy lehilahy nisangana teo anilako. Dia hoy izy tamiko: ry zanak'olona, eto no itoeran'ny sezafendrianako sy itoeran'ny faladiako zay honenako mandrakizay eto amin'ny zanak'Israely. Ary tsy oloton'ny taranak'Israely na izy na ny mpanjakany amin'ny fijangajangany sy amin'ny sampin'ny mpanjakany ao aminy ny fitoerana avo itsony ny anarako masina. Tamin'ny nametrahany ny tokonam-baravarany reny teo anilan'ny tokonam-baravarako sy ny tolany reny teo anilan'ny tolako, ka rindrina ihany no teo anelanelako sy reny. Dia nilotony tamin'ny fahavetavetany nataony ny anarako masina, ka dia nahalandriga anazy tamin'ny fahatezerako aho. Fa amin'izao kosa dia aoka ary nilavitra ahy ny fijangajangany sy ny sampin'ny mpanjakany, ka dia onina ao amin'ny mandrakizay aho. Ianao ry zanak'olona, aseho amin'ny taranak'Israely ny trano mba hamenatra azy amin'ny elony, ka dia ho refesiny maritrano. Ary raha menatra ny amin'izay rehetra efa nataony izy, dia aseho azy ny endriky ny trano mban'ny fombafombany sy ny fivoahana avy ao aminy sy ny fidirana ao aminy, ary ny endriny rehetra sy ny didy rehetra ao aminy. Eny, ny endriny rehetra ary lalàna rehetra aminy. Kosa roa teo masony izany hitandremany ny endriny rehetra sy ny lalàny rehetra ka hatanterahany izany. Izao ny lalàna amin'ny trano, ho masina dia ho masina avokoa izy rehetra izay rehetra voafaritra ho azy eo atapin'ny tendrombohitra. Eny izany no lalàna amin'ny trano. Amen. Ny vaky teny faharoa dia hitantsika ao amin'ny Mateo toko faharoa amby roapolo andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Filazantsarany Jesosy Kristy araka ny Mateo toko faharoa amby roapolo dia ny andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Nanontany Sadoseo ny an'i Jesosy ny amin'ny tsanganany maty. Tamin'izany andro izany dia nakeo amin'i Jesosy ny Sadoseo sasany zay milaza fa tsy misy fitsanganany maty, ka nanontany azy hoe: mpampianatro, Mosesy nilaza hoe raha misy maty momba, aoka ny rahalahy ny apakatra ny vadiny ka hiteraka hamelo mason-drahalainy. Koa nisy fito amin'ny rahalahy tety aminay, ary ny zokiny napakabady dia maty. Ary satria tsy nananjanaka izy, dia navelany ho an'ny rahalahy ny vadiny. Ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny fahafito. Koa ny faran'izy rehetra
dia maty raha vehivavy, ary amin'ny fitsanganany maty hovadin'izy amin'izy fito rahalahy moa raha vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mahadiso hevitra anareo sy fahafantarinareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra, fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy mba hisy apakabady na avoaka apakariny, fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Fa ny amin'ny fitsanganany maty moa tsy mbola novakinareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo manao hoe izaho no Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Andriamanitra tsy Andriamanitry ny maty fa ny velona, ary ny vahoaka raha nandre dia talanjona tamin'ny fampianarana. Ny vaky teny fahatelo dia ny Timoty voalohany toko voalohany 9 ka hatramin'ny 12. Zafady 15 ka hatramin'ny 12. Fiarabana sy anatra ny amin'ny mpampianatra sandoko ary ny filazana ny amin'ny lalàna sy ny filazantsara ary ny fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny Paoly. 15. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fomadio sy ny fieritretana tsara ary ny finoana tsy miasara velatsia, zay ny viliny sasany ka nania ho amin'ny tareha foana izy. Dia olona zay teo mpampianadalanina kanefa tsy fantany akory zay lazainy na zay tompony. Nefa fantatsika fa tsara lalàna raha entin'ny olona araka zay antony, ka fantany fa tsy misy olona marina, fa tsy ny olona marina anaovana ny lalàna, fa ny mpandika lalàna sy ny maditra, dia ny tsy matahotra an'Andriamanitra sy ny mpanota. Ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpamono ray sy ny mpamono reny, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatra olona, ny mpandainga, ny pianisto, ary na inona manohitra ny fampianarana sy misikilema araka ny filazantsara ny voninahitran'Andriamanitra finaritra zay atolotra ho adidiko. Misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika aho, zay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin'ny fanompona. Dia izaho zay mpiteny ratsy fa iny sady mpanentsika sy papahory, kanefa nahazo famirapo aho satria tamin'ny tsy fahalalana nanaovako izany noho ny tsy finoana. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana zay eo amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoky fa tokony hitrena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao, tonga tety ambony tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ireny izaho ny lohany. Kanefa izao no namindrana fo tamiko dia ny mba isehon'i Jesosy Kristy eo amiko zay lohany, ny faharipo rehetra ho fianarana ho an'izay nino azy ahazoana fiainana mandrakizay. Ary ho an'ny mpanjaka tsy manataloha tsy mety maty tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana rery ihany aneny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zao no didy nomeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba hoentinao miady ny ady tsara ireo amin'ny tananao ny finoana sy ny fieritretana tsara zay efa narin'ny sasany ka hiton'ny olona vaky sambo izy ny amin'ny finoana. Naman'ireny Emenoa sy Alexandro zay natolotra ho an'ny Satana mba ho faizina tsy teny ratsy. Araka ivavaka antsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha eo misaotranao lehibe izay satria dia tafavory maty eto amin'ity kianja maitso n'Antsahamanitra ity, ny tanoranao rehetra nidera sy nankalaza sy nanome voninahitra anao satria andro ny zareo tokoa ny androany, fa 10 taona ny orenany antokopira ambomanambola izay iarahana etoko
anomana ny fotoana rehetra koa mba ifampitondrana mbavaka ireo mpianatra zay anala fanadinana. Misaotranao koa ny tahinao anay ka nafahanay nitondra ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena araka ny fanambinana sy ny fitahina zay nomenao anay sy ny fanohanana ny asa rehetra. Koa dia ho tahinao ne ny tokatrano, ny tanora tsiraray avy, na mbola mpianatra na mbola tsy miasa na mananasa, nitondra ny fitahina zay nomenao azy satria zaro amlalaka leny tokoa ny zaza hoe ny baiboly fa rehefa lehibe izy tsy ala am'izany intsony. Raiso zany fanatitra tsy ampahafolo-karena zany mba hoanitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao ka tsy verina aminao tokoa ny teninao raha tsy natateraka zay ny ampandehananao azy. Azahoana ny fitahina sy ny fanambinana izy koa fa ny varavaran'ny lanitra ho an'ny tokatrano tsiraray avy sy ny tanora tsiraray avy, ary asianao teny mafy ny valala ka tsy hanimba ny fivelomanay sy ny fidiram-bolanay tsiraray avy. Ho tahinao ny voaka zay tsy manana ny koanina koa, zay tsy manandray fitahina fa ho ambininao kosa ny amin'ny herinandro vaovao koa. Dia nao ary Jehovah ny dera sy ny aja ny voninahitra mandrakizay. Dia mitenena ary Jehovah fa hieno indray zay amin'ny alala ny vakitenin'ny soratra masina izay novakiana androany. Anao ary ny dera, ny aja sy ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Dia manasa antsika re mba hamonjy toerana mba andraisantsika ny afatra avy amin'ilay pary atsika. Sabata faharoapolo ny volana Mai anio eto Antsamanitra isika manamarika ny fahadimy-ambin'ny-folo taonan'ny Antokopira Tria 3A. Dikan'izany Tria zany zay le 3 andro sy 3 alina. Tria 3A arabaitsika izy ireo androany satria 5-ambin'ny-folo taona ny orenan'izany Antokopira izany ary dia mbola miorina tsara. Ary tao anatin'izay 5-ambin'ny-folo taona izay dia no mariana eto Antsamanitra. Dia raha mijery izao fanomanana zareo zao tsika, na ny présentation, ny sonorisation, ny estrady, ny chapiteau ety anoloana, ny lokontsika fotsy manga eran'ity toerana ity dia hita mihitsy hoe efa lehibe ny Antokopira Tria 3-ambin'ny-folo taona miaraka amin'ny fiangonana Ambomanambola nanatotozy zao. Koa dia tehaka mafy tsika ho voninahitra Andriamanitra. Tao ve mbola tsy nitehaka mafy ohatry zany amin'ny feo mafy manao hoe mahafinaritra be to Antsamanitra ho antsika ato tokatrano ato zay tsy mba afaka namonjy tany Antsamanitra tamin'ny sabata teo, na atsika fiangonana zay tsy mba afaka namonjy tany Antsamanitra tamin'ny sabata iny, fa tena feno impoka ato Antsamanitra am'izay miresaka amin'izao fotoana zao. Dia ny 5-ambin'ny-folo isan-jatony ato Antsamanitra dia tanora avokoa ny fahitana azy, fa eo amin'ny 5 isan-jato ihany ny antitra na rabaina na rabofo. Satria dia fandarana ho an'ny tanora moa ny fotoanantsika androany dia mazava ho azy fa fifaliana no atrehantsika eto amin'ny herinandro zany dia tsingerina koa ny taona izay nahaterahan'ny pastera Mayolina, zany hoe feno 7-20 taona amin'ny taona ho avy io ndray zany amin'ny herinandro ho avy io, saika nitovitovy anniversaire amin'ny tanora Tria eto Ambomanambola zany hoe 7-20 taona 26 mai, dia 2-ambin'ny-folo taona amin'ny 25 mai koa ny mariage. Zany hoe migadina amin'ity volana Mai ity daholo zany ny fankalazana ny fanambadiany pastera sy ny taonany sy ny Ambomanambola. Mino afa mbola tanora daholo ny Antokopira Ambomanambola afaka 50 taona raha izao fandehany zao koa. Amen. Zany hoe afaka 70 taona zany dia 5-20 taona tsika
dia mba tanora ohatran'ny pastera ihany koa amin'izay fa mila manao fanatanjahantena tsara, mila misotro rano foana isamaraina fa mahatanora izany. Tsika tanora dia amin'ny mahatanorantsika zany dia mbola maranitra saina be, na ny mémoire aza mbola malalaka dia malalaka be aza no ampidirana zavatra be da be mihitsy ny disque dur antsika tanora ireto, na lesona 200 page isaky ny matera anankiray ary dia mbola azo ampidirinao daholo amin'ny tanora. Fa ho an'ny efa zokonjokony na dia tsy anjery andalan'ny efatra aza, mety ho adiny ray izy vao mahatadidy azy. Fa ho tsika tanora dia mbola maranitsaina tsara zany, dikan'izany mena ny afatra base voalohany amintsika tanora reo tafavoaka amin'ny fiainana zany dia zao: mahay mihaino ny tenin'ny Kristy. Io ny voalohany indrindra, mahay mihaino ny tenin'ny Kristy. Faharoa dia ataovy mitombo ao anatinao izany teny izany, ary ny farany dia maharitra ilay teny mipetraka ao anatiny ao, dia mitombo hatrany ianao zany. Itsika tanora zany raha ny tena marina dia miainga any amin'ny hoe mahay mihaino. Zay fahaizana mihaino zay no ahafahana mitombo, ary rehefa mitombo dia miazona maharitra izay teny nomenantsika kristianina zay. Za mahatsiaro amin'izany hoe fony mbola voazaza, tsy haiko tany amin'ny 3 taona tany nefa nahatsiaro tenany amin'ny hoe: za rehefa lehibe anao mon père, dia nanomboka tokoa ny haino ny tenin'Andriamanitra, namaky ny tenin'Andriamanitra, dia nitombo tamin'izany tenin'Andriamanitra izany, ary rehefa nitombo tamin'izany tenin'Andriamanitra izany dia naharitra tao amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka na dia tsy dia lasa lavitra aza tamin'ny fianarana, na tsy dia nanam-pahaizana tahaka ny olona rehetrarehetra aza, raha oharina amin'ny fahalalan'ny olona rehetrarehetra, dia noho izay zavatra telo nipetraka izay dia mba tsy lasa danja amin'ny mpanetretena ny ilazana an'izany ho an'ny izay olona manam-pahalalana, na ho an'izay olona izay mba manam-pahendrena, na ho an'izay olona izay mba manam-pahaizana. Fa noho izay zavatra telo nitoetra izay dia raha mba misy ny olona malaza ataontsika hoe 300, dia mba isany anankiray kely indrindra ao anatin'izay tafiditra ao ny anaranao noho izay tenin'Andriamanitra izay. Noho izany ny fototry ntsika tanora dia io tenin'Andriamanitra io. Ka zay na tonga amin'ny baiboly ilaza hoe zaro amin'ny lalaka alehany zaza, fa na dia antitra ary izy dia tsy ala amin'izany intsony. Ka ao amin'ny fahatanrana ihany koa zany ny tena bazin'izay fianarana sy ny fitrandrana zay tenin'Andriamanitra izay tombo ao anatinao. Ka rehefa mitombo anatinao ilay tanora izay tenin'Andriamanitra izay dia manana tanora vanona ny fiangonana, ny ray aman-dreny ary ny firenena ray manontolo mihitsy no manana tanora vanona, satria ny haino na ny haino ny tanora, ny tombo tao anatin'ny tanora ny tenin'Andriamanitra dia naharitra teo aminy izay. Raha ny afatra omenantsika zao dia miresaka ny Ezekela mpaminany isika, dia rehefa avy eo ny resaka Kristy sy ny Sadiseo ny amin'ny resaka fanambadiana, ary ny aty amin'ny Timoty dia resaka hoe tamin'ny tsy fahalalana i Paoly no nanaovako zany rehetrarehetra izany. Ny tanora zany dia miandry azy koa afaka fotoana fohy ny tokantrano. Rehefa vita ny fianarana dia arahana taranaka anaraka azy eo koa, ary dia ho lasa ray aman-dreny koa izy rehefa avy eo, ary dia ho lasa bebe sy dadabe koa izy rehefa avy eo. Ka misy ohabolany taolo zay manao hoe ny tanora ratsy fiaro izy antitra vao ratsy loka.
fa raha mahay miary tsara zany ny tanora na dia antitra ry izy dia tsara inona foana zany tsara loka foana izy fa tsy daba loka. Nandremo zany ry tanora andeha ro raisitsika vetivety ny afatra Ezekela mpaminany fanontaniana mipetraka dia satria moa tsika tanora sady mianatra manana toetsaina matsilo. Iza moa Ezekela ary iza ny dadany tamin'ny herin'ny iza moa i Abrahama dia iza ny dadany iza moa narany dadany Abrahama taovy mafy Tera dia efa mety tsy afaka oatsaitsika tsony zay rehefa misy fanontaniana zany fa eto indray Ezekela koa dia mbola nandalo tamin'izay fahazazana izay ary rehefa nandalo tamin'ny fahazazana izy dia mazava ho azy fa misy ray aman-dreniny fizandray ny anarany dadany Ezekela ny anarany Bozy ny anarany dadany Ezekela. Ezekela toko voalohany andinin'ny fahatelo raha Bozy zany ny anarany. Ezekela toko voalohany andinin'ny fahatelo dia tonga tamin'ny Ezekela mpisorona zanaky Bozy ny tenin'i Jehovah tany amin'ny tanin'ny Kaldianina teo amoron'io Kebara ary ny tanan'i Jehovah dia taminy teo. Ity Ezekela tia disany anankiray izay mpaminany izay nahita ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny voninahiny talohan'ny apôstôly Jaune izay niresaka ny bokin'ny Apokalipsy. Ary ny zavatra hitany Ezekela mpaminany tia dia mitovy amin'ny zavatra hitany Jaune tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ao amin'ny toko faefatra ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay misy zava-mananaina efatra tahaka ny endriky ny olona, tahaka ny endriky ny liona, tahaka ny endriky ny voromahery ary tahaka ny endriky ny ombia izay teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Ezekela mpaminany koa raha nanomboka ny tantarany dia nahita izany voninahitr'Andriamanitra izany izy sy ny seza fiandrianany. Ka io Ezekela mpaminany io rehefa natsoan'Andriamanitra izy dia nisy afatra izay nomena azy amin'ny mampisorona anazy zany. Ny afatra nomena anazy dia ny voalohany ho amin'ny zanak'Israely dia ny faharoa ho an'ny firenena hafa. Ny afatra nomena azy dia i Ezekela mpaminany eo mampaminany azy mbola atao anatin'ny fahatanyrano tsara satria tanora tsika no resahana eto dia mbola ao anatin'ny fahatanyrano. Ary jereo tsara ao amin'ny baiboly dia matetika tanora foana no resahan'Andriamanitra atao amin'ny baiboly amin'ny fitondranany hafany. Tanora na vehivavy io na lehilahy zany ry Estera zany dia mbola tovovavy mbola tanora. Volaza amin'ny baiboly hoe tovovavy mbola virgine, zany Rota izany tovovavy mbola tanora, zany Sara vadiny Abrahama izany, zany Rebeka vadiny Jakoba vadiny Isaka izany, zany Raely sy Lea vadiny Jakoba izany, vehivavy mbola tanora izany. Ry Maria reniny Jesosy zany vehivavy mbola tanora daholo no manomboka ny tantara. Dia tahak'izay koa tsika raha mijery ireo mpaminany maro samihafa reo, raha mijery tsika zany mpaminany Samuel izany dia mbola zaza mihitsy ny natsoin'Andriamanitra, mbola zaza. Raha mijery tsika zany ry Mosesy natsoin'Andriamanitra zany dia mbola tao anatin'ny fahatanyrano ny atsoin'Andriamanitra azy. Raha mijery koa tsika andry Daniel sy ry Mesaka sy Abednego zany, tovolahy tena mbola tanora mihitsy no lasa tany Babilôna. Ary rehefa lasa tany Babilôna amin'ny mahandevo azy dia nisy fahitana, nisy antso nomen'Andriamanitra azy dia nahazo toerana tany amin'ny lapan'ny mpanjaka tany Babilôna. Ka na tonga tao amin'ny lapan'ny mpanjaka ary zareo dia tsy maintsy mihinana ny sakafo ny mpanjaka ao satria mpianatra, mila mianatra ny fahendren'ny Babilôna. Dia andeha no jerevantsika kely tantaran'ireto tanora ireto ao amin'ny Daniel toko voalohany.
Daniel toko voalohany rehefa babo ny firenen'ny Israely tany Babilôna. Ezekela mpaminany moa zany izy babo any Babilôna koa io mahazo an'io faminaniana resantsika ato amin'ny Ezekela io. Daniel toko voalohany vakitsika manomboka ny andininy fahatelo. Ary mpanjaka nandidy any Aspenaza lehibe ny tandapa nitondra ny sasany amin'ny zanak'Israely dia amin'ny zanak'Andriana na amin'ny ambony firazanana dia zatovo zay tsisy kilema. Ino tsara zatovo zay tsisy kilema, tanora zany zay tsisy kilema, tsara tare bogosy zany sady kanto amin'ny fahendrena rehetra sy manapahalalana ary mazava saina ka miendrika hitoetra ao andapany mpanjaka sady nasainy nampianariny taratasy sy ny teny kaldianina. Ary mpanjaka nampanokana hanina ho an'ireo isan'andro avy amin'ny tany avy tamin'ny aniny sy avy tamin'ny divay izay fisotrony mba hamelomana azy 3 taona ary rehefa afaka zany ditoetra eo anatreny mpanjaka izy. Ary tamin'ireo dia nisy avy tamin'ny taranak'i Joda dia Daniel sy Anania sy Misaela ary Azaria. Ary izy ireo nomeny lehibe ny tandam-panarana ka Daniel nataony hoe Beltesazara, Anania nataony hoe Sandraka, ary Misaela nataony hoe Mesaka, ary Azaria nataony hoe Abednego. Ary Daniel ninitapony tsy andotony tenany tamin'ny anjara hanina avy tamin'ny an'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony ka dia nangataka tamin'ny lehibe ny tandapa izy mba havelany tsy andotony tenany. Dia nataon'Andriamanitra nahita fitisy famindra-po teo amin'ilay lehibe ny tandapa. Ary hoy ilay lehibe ny tandapa tamin'ny Daniel, matahotra ny mpanjaka tomboka izay nampanokana ny hoaninareo sy nosotroanareo fa hanao ahoana raha mahita ny tarenareo mahia noho ny zatovo namanareo izy, moa tsy hanameloka any amin'ny mpanjaka va ireo ka ho tapany ny lohako. Hoy Daniel tamin'ny mpiadidy izay notendreny lehibe ny tandapa ho mpiadidy any Daniel sy Anania sy Misaela ary Azaria, masina ianao izaho toetra filona izahay mpanomponao, ary aoko omena anikotrana hoaninay sy rano hosotroanay, dia aoko izahana eo anatrehanao ny tarenay sy ny taren'ny zatovo izay mihinana ny anjara avy amin'ny an'ny mpanjaka arak'izay hitanao no ataovy amin'ny mpanomponao. Ary nanaiky izany teny izany izy ka nizaha toetra azy afilona, ary no nitapitra ny afilona dia hita fa mandimandina sy matavy aza ny tareny no ny zatovo rehetra izay nihinana ny henan-kisoa, ny kraby, ny langosta, ny krevety, ny gisa sy ny gana avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka. Dia najanon'ilay mpiadidy ny anjara haniny sy ny divay fisotrony ka ny hanikotrana nomeny azy. Ary ireo zatovo efa taha ireo dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra. Ary Daniel nafantana ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra. Ary no tonga ny aro nasain'ny mpanjaka ampidirana azy dia nentin'ilay lehibe ny tandapa niditra teo anatreny mpanjaka izy. Ary mpanjaka niresaka taminy ka tsy nisy hita zay tahaka ny Daniel sy Anania sy Misaela ary Azaria tamin'izy rehetra, ka dia nitoetra teo anatreny mpanjaka ireo. Ary ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra zay nanontaniany mpanjaka azy dia hita ny fananana tombo 10 heny no ny ombiasa rehetra sy ny pisikity zay teo amin'ny fanjakany rehetra aza izy. Ary Daniel natratra ny taona voalohany nanjakany Kirosy mpanjaka. Zay ilay tantara raha vakina ka fitinina dia tahaka izao zany. Zay fitsara ny fandehany ity mpanjaka Nebukadnezara ity dia nandidiny lehibeany tao hoe mitadiava tanora tsara tare, bikana sady kanto, manana fahendrena sy manam-pahalalana ary mazava saina izay mba mendrika hitoetra anatreny lapan'ny mpanjaka, tsy misy kilema na amin'ny lohany zany, na amin'ny masony, na amin'ny orony, na amin'ny vavany, na amin'ny sofiny, na amin'ny tanany, na ny tongony, na ny alavany zany dia jerevana tsara daholo. Dia zay ireo tanora ireo izy dia hoeto makaty amin'ny lapan'ny mpanjaka fa ho ampianarina, omena sakafon'ny mpanjaka, zay sakafo hoan'ny mpanjaka eto zany no hoan'ireo fa tsy zay sakafon'ny olona mahantra ny tokantranony ihany, fa olona babo sy andevo ireo, fa ireo dia miavaka. Ka rehefa tonga tao izy ireo dia ny zavatra nataony ity mpanjaka ity dia tsotra kely ny amin'ny hoe meo azy zay tadiavin'ny rehetrarehetra ary ampianaro izy ireo ny fahendrena babilonianina, dia omeo ny sakafo zay fihinana ato. Zavatra nataony izy efatra amin'ny raha larety voalohany indrindra dia mazava be hoe izahay avy any Jerosalema
samy hafa ny sakafo ny mponina ny Jerosalema sy aty Babilôna, samy hafa ny fitafian'ny mponina ny Jerosalema sy aty Babilôna, samy hafa ny hira ny mponina ny Jerosalema sy aty Babilôna, samy hafa ny fomba fandihin'ny mponina ny Jerosalema sy aty Babilôna, samy hafa na dia ny fomba fibango volo na ny etom-bolo ny mponina ny Babilôna sy Jerosalema. Ka zay mangataka aleo mba le sakafona ihany Jerosalema ihany no entinay aty Babilôna, fa aza mena sakafo amin'ny sakafo mpanjaka koa zay fa be da be ny tsy azonay hohanina amin'io. De rehefa mifandresy lahatra tao dia andao ry jereva nafilona, nandritry ny afilona tokoa zareo ary mbola nanatavitaviny io reto. Rehefa vita zay trangan-javatra zay dia tsy nihinana ny sakafo tany Babilôna zany izy zareo mirahalahy reto, efatra mirahalahy reto. Fa rehefa natao amin'izay ny examen, ny concours, ny test tamin'ireo olona mana-pahaizana rehetrarehetra zay nifidina tao, satria nisy avy tamin'ny firenena hafa koa babo tao miaraka amin'ny olona fa mana-pahaizana ao Babilôna ny pisikitsy ny omby asa rehetra, dia hita ozy izy fa nanana fahaizana mihoatra avolo eny no ny fananan'ireo fahaizan'ireo sy ny fahalalana sy ny fahendren'olona reto tanora ireto. Zany ry tanora dia tsara akatsika lesona raha mahay miaino tsara isika, ka hitombo anatintsika zany tenin'Andriamanitra izany raha tena mahay miaino itsika. Teny ambony manam-bola nisy fandarana fotoana nde mpandeha hoe fiara d'être apocalypse. Reto Mesaka, Sandraka, Abednego, Daniel ireto zany, ireo ndray zany raha tamin'ny andro dia fiara d'être zanak'Israely. Ka na dia any Babilôna ary izahay andevoany dia tazonina ihany ny fombanay amin'ny mahazanak'Israely anay, tazonina ihany izany. Ny fomba ny taizananay, ny fomba ny nanabiazananay dia tazonina ihany. Ny sakafo fihinanay ihany no fihinanay aty Babilôna, na dia atao hoe sakafo matsiro aza ny eto Babilôna, na dia hianatra ny fahendrena sy ny fahalalana Babilôna any na ry izahay, dia izay tokoa no andehananay aty Babilôna, fa ny fanaona ihany no fanao. Dikan'izany na itsika ato amin'ny fiangonana zany, itsika zanak'Andriamanitra koa dia tokony hanana an'izany toetsaina izany koa, tokony hanana an'izany toetsaina izany. Ny fombanay any Jerosalema ihany ny fombanay aty Babilôna, dia mila mitandrina be zany itsika tanora. Indraindray matetika atsika tanora mangataka amin'Andriamanitra dia tahin'Andriamanitra tokoa, dia mianatra tsara tokoa, dia lasa voalohany manana fahaizana mihoatra ny mpianatra rehetrarehetra, dia nahazo tombontsoa lasa mianatra any an-dafy. Zany hoe lasa any Babilôna zany raha izay ny sary hitondrana azy. Rehefa tonga any Babilôna any ny zanak'Andriamanitra dia manomboka adino amin'izay ilay mahazanak'Israely azy, ny mahazanak'Andriamanitra azy, ny fomba ny taizana azy, ny fomba nampianarina azy, ny fomba nanabiaizana azy, na teo amin'ny sakafo fihinana, na teo amin'ny zavatra atao ny tanana, na ny jeren'ny maso, na ny hira firana, na ny dizy atao, dia lasa mivona le izy rehefa tonga ny Babilôna, adino le any le tany Jerosalema. Ary ny zavatra mampalelo aza dia ny akamarony ireny tarorany adino hatrany amin'ilay fiangonana izay ny taiza sy ny kolokolo nitondra mbavaka azy mba ho afaka fanadinana, mba ho tafitany ampitan-dranomasina, dia rehefa tonga ny Babilôna any dia adino amin'izay ilay izy. Ary ny akamarony aza dia tsy mahatsiaro tsony ny fiangonana, tsy mahatsiaro tsony ny andro sabata, satria tonga ny Babilôna.